Mampitandrema ihany ankia. Tsy mahamenatra an'ireny mihitsy ani ny hamono andria. Zay vao diso fanantenana io dadanareo. Dada? Fa diso fanantenana ho ana? Ie, zay sy dadanareo ani miara-mipetraka e. Jereo zao pisina tsy misy zavatra madio tsy hitako mitokotany nga jereo e. Sady ohatrany loatranao mikodina fotsiny ohatrany olona volona voany aretina fotsiny eto. Attention kely madama, efa asa zao ataoko zao. Azonao fa le sécurité aloha nataoko le mijerijery manodidina fa le zaridaina najanoko kely rehefa avy eo. Fa misy indray e. Nicole ahoana koa e? Ao e? Zaho kosa aloha io ka tsy hijanona amintsony izany a. Polisy ary izany efa hoe ho avy eo. Io izany teo tavinao hikatra eo. Aza tao mafy be Bazila. Ay, tao moramora ka. Asina menaka, dia malamalama kely. Ao. Avelao reno any. Zay alehantsika zao ny asiana fivirana. Dia ahoana izany? Fa tsika koa aloha andeha ho aiza izao e? Sa efa hitanao hoe andeha ho aiza tsika? Tsy tena mbola tsy hitako izany e. Ndao aloha andeha any fotsiny dia any mahita anazy. Madame Nicole, fa manino ianao? Sasa kely lohako Farakely. Petra mihitsy aloha. Fa taiza Kendry? Ndry milaza hoe tsy voaboaka nefa tsy hitako teo. Mbola tany an-tranonareo aho.
Indry ka? Tena tambana ve Indry? Tany eo a. Dia tao very Luc? Tsisy olona mihitsy azo tao a. Ireo daholo aloha ny eto aloha. Indry, tena merci beaucoup kia. Tena tsy hitako tsoro sy tenena Indry fa tena merci. Oreto. Fa ino ty mampisepitra be anareo e? Monsieur le Cassani. Hitany taringa Monsieur le Cassani. Rivatra be tsy fantatra hoe hoaiza. Dia ahoana? Fa ninjy ihany anareo. Hitako sika minjika ihany aloha ihany. Fa zany hoe aveo izy overana ihany. Andrika. Tena mety saika nitsoaka zany reny. Azo eritreretana. Ohatry misy laoka may zany hoa. Mazina. Anao aloha. Fa misy ino voizy. Fa misy inona mazama? Manimanina an'le otrako sasy madama. Ahoana e? Ary rehefa misotona anazy asotomina mafy be ohatrany manjary kezitra amin'ireny no masina. Tsy mifoy eo intsony masina. Zay masina zay mihitsy. Maninona masina? Mila mijery momba ny aja aingana dia faran'izay aingana isika. Fa manino ny aja? Inona natao amin'lery? Mamy be izy tonga tao dia milaza izy hoe be problème be hono izy. Mbola nampingo arana izy hoe tsy te higadra. Higadra? Ne nareo koa ne ohatry mitahiry koroka an-trano ihany nareo e. Marina, ho hita fa mpanao ratsy dia ao dia ompianao dia... Fa mpanao ratsy ahoana ry Bazilina? Aza mbola misamboaravara aloha fa kalma tsara. Farapitso voaboasako aminao amin'ny antsipriany azy izy ka zay dia momba n'iny azy iny sy izany problème teneny zany. Zany? Eno hoa sy ny fivoaran-draharaha eo amin'le vady aman-janaka ohatra manjavonjavona tsy hita reny no teneniko anao daholo. Tena misaotra betsaka ry Bazilina. Tena irak'Andriamanitra mihitsy nanao tonga amin'ity trano ity. Ho hitahira zany le vady aman-janako. Tena madama, enao zao ny olona farany nahafantatra an'izany tamin'ireo atapitrisany maro tsy misy ireo. Zaho ny efa lehibe mitady anareo e. So ihany fa nisy an'se eny, izy mipanalalana. Maso mandeha amin'izay anao madama, any any. Dia matomia tsara, tono tsara. Kalma tsara fo Fa ino ty ataonao ry Bazilina? Tsy azoko mihitsy. Maninona? Inona daholo dikan'ireny? Kalma ianao. Milamina sera. Inona indray tsy azonao amin'ireny? Jerenao jereo Tsy revingadra nga ty. Alama matsara ny sera. Lasa tsika ty trano be ty. Luc, misy olona eo, misy olona manantona iny. Izy e? Ndoranga efa manantona le olona. Sudah nanganareo? Sudah na fiaranareo? Tsy velona fotsiny fa tsy... Ary inona nataonareo aty amin'ny toerana mangingina ty? Maty tao avy eo. Tsy milamina ane aty amin'ity toerana ity e? Zany? Ao izy sakafo kely ny kapohanao jereo? Ahoana?
Zao dia efa tena mijolay io. Mety ka? Mahay mividy mihitsy azy zany. Fangana zay mividy an'ity? Ie. Tiako ialahy hoe tsy manana mihitsy dia vidianako. Fangana tsy manam-bola? Volana angongonotro taty fotsiny lesy regny. Za koa zany anangam-bola ohatrin'jika. Aiza lesy ilany hita? Any amin'jiko. Raha fangana io tsy izay aminareo tsony. Zany lesy te ody e. Fa tiako mba hoe miova mihitsy aloha nenay amin'izao tsy fahitana an'izao. Mba hoe manenina ny zavatra nataony izy. Mba tsy mangalangalatra izany fotsiny. Fangana anareo mpangalatra? Ie. Fa tsy indrindra zany mpangalatra. Fa mpangalatra hoanao koa? Ka izy tany taty Nicole dia hoe mpangalatra hono G. Nenay ve ny teny an'izany? Ie. Kevin, tena tsy vahaolana mihitsy n'izao zavatra ataonao izao. Dia inona izany vahaolana aminao? Tsy mba fantatrao fa tsisy mandeha amin'izay loha intsony ny fiainantsika ato an-trano ato. Tena dia tsisy mandeha amin'izay loany ny ara dia mbola ampiana ohatr'izao indray. Tsy kesanao nge Kevin ny tokony mba hifanohana ato an-trano ato e. Za tsy mifanohana aminareo izany mihitsy e. Fizadaolona tonga izao olana rehetrarehetra izao. Ha? Valio ahy e. Iza na tonga n'izao olana izao? Tsy mateny mantsy nareo satria fantatrareo hoe nareo mifosotra. Aok'izay Kevin, zavatra efa lasa ny rehetrarehetra izany. Lasa? Lasa ny eny tsy mba fanadino. Ary izao zavatra mahazo antsika izao ny olatra ny lasa. Manaraka antsika hatramin'izao. Raha tsy nankala ny fity ianao a. Mety mbola tety izy ohatr'izao. Dadako mety mbola velona. Jereo ani ani e. Lasa mivary lavo. Mirenireny sisa dia manaraka lehilahy. Aok'izay Kevin, fandatsanao ahy. Za tsy maintsy miteny e. Le fiainako efa neritreretitra hoe sandratra teo. Lasa maloko andray. Dia ahoana izany momba anahy? Ahoana momba anahy e? Nicole! Tandeha ho aiza indri? Sika amin'ny aminay varotra reo a. Jera zava-misy any. Madame Nicole! Fa nihafaty anao mihitsy ve ny tediavinao e? Zany ireto efa tsy maninona intsony e. Sady misy zavatra ilaiko any. Tsara hoe ianao mijanona matory ihany. Nicole, tena tsy mety handriaka ilo izao ny mody a. Aleo aloha ho hita ny toy any tantara. Aleo rehefa tratra mihitsy ny mpanao ratsy. Zay indri vao mody. Za mihitsy tsy mety aminao makany. Jereo ane e, inona izao mba sy ho azonao tao amin'io trano io? Ny fahitako anareo tao. Izay mba nampifalifaly anao tao amin'io trano io. Zay ary izao efa entiko
dia falifaly amin'izay ianao. Za mihitsaka tany amin'izay veron'ilay tora tao amin'izay ry madame Nicole dia tsy malahelo be ohatr'izao foana fa efa ety izay. Fa hoe izany eo efa tsy mandaniny ireo koa. Merci. Inona izany izao ny anaran'ity tanàna ity? Tsika ohatran'ny hoe nandeha fotsiny dia nandeha tsisy direction dia mijanona eto amin'ity toerana abangona be ity. Ka zay no jerevantsika olona eo ka mba lalàna hoe aitsika izao. Tena loza koa ty anan'ity kaka. Fa loza hoana. Tazavy mba nanantena hikatsaka fiadanana sy fahasambarana tao amin'ilay trano be iny. Nefa ny aty tany efitra ty no mitonatona. Ka tsy maintsy mandalo sedra ane vao mahazo fahasambarana e. Ka za tsy tia an'izany mandalo sedra izany alika. Nena tonga dia fahasambarana no tiako. Ka tsy maintsy izany aho mantsy anao. Za zao ny fahasambarako niaraka taminao. Zay ny tedavo. Raha tsy zany tsy navita zavatra ohatran'ireny Anao koa be resaka be. Anao nareo ankizy azafady anie ry papa be. ahoana zay ry tovolahy fa misy olana avy nareo rankizy Tsy izany aho ry papa be fa ny ray aman-dreninay mipetraka taty, ray aman-dreny be anay dia tonga hikarakara an'ilay tany aty izay sy ohatran'izany. Nefa tena tsy tadidy mihitsy hoe aiza ho aiza aty moa izany le izy. Dia mila fotoana elaela koa ny fikarakarana an'izany. tena manadiny tanindrazana anezy nareo zany rankizy mba tsy dio ihany ny tany eviny e. Tsy hita izy ty le fitadiavana anie mahatonga an'izany e. Zay mahatonga anay tsy hoe nandalindady taty. ka na eo aza ny fitadiavana tanindrazana ho azy ary Fotoana maromaro any ny karakarana zany fa mba saika antananao sao dia mba misy afaka hipetrahana aloha aty e. voaka aloha zao ny hevitra hitako misy olona azoko resahany any ao mba hipetrahanareo aloha mandra-pà zay angamba no hany hevitra. Iny tsy maninona mihitsy. Allora madame. Salve madame, tonga dia mandeha metsena. Sa? Ay, ie, mety zay. Ty
dia tonga dia izay laoka tiandria atao zay ataovy am'le any oko andray tsy andao da mbola misy ambony kely vola izy maika andana fa maika ny olona e nareo piasa sahinany eto amin'ity trano ty tonotonantonana fotsiny eto amin'ity andro vo fiasany ty fa tokony anao inona moa inona ny tokony tsy akaka sangavy problema be ohatranao imbe moa anao nytenenina tsy mila resarana ato anatin'ity trano ty zany mazava mazava raha hoe voatapinao ty vavako ty raha za ianao a anino mba tokony mijery nireny zanakao ihany ty fihinarany idiran'le tsisy idiranao zany sady tsy anao le reniny any tsy anao kitapifonosany dia miomana zany tsy maintsy ho tonga ety any ny polisy ndray andro any akanao mino an'izany mihitsy aho inona ndra raiky sy polisinao any zangaty hitany raha tsy nareo ndray nga nisy olelakany zay kosa aloha tsy raitsy-kombakomba mipangalatra sy mpanolany raha sanatria misy zany a tsy miala aminareo ah iza moa le mpamonolona sy mpanolana manoloananao io Navelako fa tsy ho avotso nangenareo e Ay, eny ny dadako mba nisy zavatra nanahirana kely anay fotsiny inona koa zao nanahirana anareo tany hitany dada vonoiny monsieur Lucasiani ange le olona mipetrahanay e monsieur Lucasiani iany izy zany fo ty fitia iany izy zany hoa ianiko iany atsika hitany dada miaraka tamin'le vadin'le olona mipetrahanay io izy dia avy eo dia davinisy izy sy le rangahy io vonoina avy eo le vehivavy mipetrahanay dia nefa vonoiny fa tsy matiny so fa avitra ray iany lasa mpamonolona zany ny zanako oka aloha fitia fa mpiavana angandry isy any raha vavika ny akeny fa zany hoe tsy mpiray tam-po zay tsy azoko mihitsy zany ka zany hoe zavanatsangany sy tena dadako zany izy dia ahoana zany no atao amin'izany zany nalehanako dada rehefa tia vola loatra tsy maharitra mahita an'ilay olona mitondra fiara mahita hoe manana orinasa lasa mamonora amin'ny farany dia iza zany zao ry zareo nitsoaka zareo fa mbola mitady anazy any zao polisy nde hitako loza inona ndraiky io ty
Sokafy amizay. Sokafy amizay. Ahoana? Ohatrany tsy teto tamin'izany ary Bazila. Zany? Ohatrany tsy ngevangevana zany le venako. Sady mahita olona tsara tarehy be zany ahy eo alohako. Ery masina zany. Mbola voasationany zany a. Zany. Iray. Fa ahoanao izy ny masina? Zay anao manofonofo mitsangevangevana zay aloha efa fambara tsara. Azonao dia ozy izy hoe mbola mety hifanirina sy mivadinareo ndray andro any. Mbola hifanena zay sy mivadiko? Zany afaliako. Mbola velany zany mivadiko. Ka zay ny teniny tamiko teo e. Tsy maty zany izy, mbola any izy, mbola am'rosy any le ry e. Bazila, raha mety dia alao mba izy mianaka mihitsy miara-tonga eto. Izy tena mety dia mety fa tsy mety raha mandeha tsirairay any. Ao mo Bazila. Tsirairay hoa dia izay tianao, na ny zanany mandeha aloha na ny ray. Ka hoana? Mba izy mianaka mo e. Be ranomasy be anao. Fa an-tany masina aloha tsika. Solodadandagna. Ao tananao, akipio maso. Zay. Ahoanao izy? Tena entitra be ry zareo. Tsy mety izy e. Tsy maintsy tsirairay ihany. Dia 5 tapitrisa ho ny sarany anankiray. 5 tapitrisa ny sarany amerenana azy eto a. Bazila, aiza ny ahitako an'izany 5 tapitrisa zany? Hitanao zany madama rehefa mitady anao dia zao. Tsy mahazo mihinana ganatsony fa mitambadratsany ireny. Sy akizitsika vahiny reto Matilda. Manahoana tompoko? Manahoana nareo? Manahoana ke? Ka ampandrosoa le vahiny fa no jerijerena fotsiny ro Matilda. Mandroso atrano reky izy. Mandroso atrano. Mandroso nareo, aty no misy anaka. Mandroso e. Mandroso. Fa izy reny olona entinao aty reny? Akizy mba mila fanampiany reny. Raha marina zany avity amin'ity farity any reo akizy ireo. Dia mba hijerijery le fanana sy le tany aty ry zareo dia misy fikarakaranao taony zany aty dia izay mahatonga azo mba nentina anakaty e. Enao ty raha samy dia tena matokitoky olona mihitsy ka. Tsy fantatrao akory reny olona avy nangalatra tany Antananarivo tany na namono olona tany dia mitsoka makaty. Nao koa zany efa ratsy eritreritra mihitsy. Olona tsy maninona reo e. Akizy jereo na nitotra na ny fiteny aza. Mahafinaritra kely direo ve dia tokony hahavitan'izany? Aiza moa nahalalako an'izany? Dia atao ahoan'ireo zao? Ka ho atao ahoana moa izy fa noho izay fahasairana an'izay dia mba tonga hoe mba mila trano hipetrapetrahana izy zany dia ao mba miara-mipetrapetraka aminao izy aloko. Maninona moa zany? Dia ahoana ny sakafondreo? Sa ianao ny antoka? Zany raha samy ka tena sahirana mihitsy e. Akizy manaka atao reo e, olona manamaha izy azy.
tsy re mihitsy no ame fahasahiranana anao fa hisy aza manana tomobile kosinona tokony olana am'izany mba mifanampinampy sy mifanoto tsy ho lavo eo nareo e. Ay de mety zany fiziko io zany mba miantokako. Fa misy ny atao moa manino. Ay izy zany mba miantokako. Miala tsiny aloha rery io fa ohatran'ny mbola misy resaka ny fanaovana kely e. Tsisy tsiny rery mamabe a. Eny e, fa maiza fotsiny ny fandindra sy ny fandamina nareo a. Izy moa fa somary nahazoazo taona de somary kizitikizitina kely zay indraindray. Tsy magnino izany ka. Zay ny olona zavatra mahay mifandray amin'ny karazan'olona rehetrarehetra io. Za aloha Matilda ny anarako e. Bebe Matilda ny fiantson'ireo ana. Za Luc de izy Iany. De faly mahafantatra anareo roa zany zay. Toraka zany. Ya. Zaho findry vao tonga avy miantsena zay eo a. Ohatran'ireny hoe omby ray retsy midindry tany. Ka za kosa nery madama raha tokony andeha taxi mandeha miantsena any lavitra be loatra ilay tsena anareo. Ndry sao dia mitapy e. Inona zao loka netindry ao? Za mino fa amin'ny aty madama ny ato ka gana ray kilao ny ato. Gana? Fa tsy fantatry indriva hoe tsy mihinana gana tsony inge zay e. Mbola gana ahoana indray? Fa tsy mihinana gana ahoana koa nareo e. Tsara be ary zaniko. Vao teo mihitsy ny Bazila no niteny tamiko hoe tsy mahazo mihinana gana tsony hoy zay hozy izy ny masina. Za kosa aloha tsy mahaverina antsony ry madama. Dia fa avy dia atody atao laoka. Tsy mety mihitsy. Zany e hoanay gana. Verina andry. Aiza fa miarim-bola? Fa miarim-bola ahoana koa ary? Vola kely iny nameny madama. Ny kely ananako ary nanaraka. Andry ty ve tena dala e? Tsy maintsy miverina andry. Ty, ndama. Iny koa ve ho ampy ry madama mba atao 20 000 ariary fa tsy. Sa tsaramaso ny tianareo atao laoka? Ray kapoaka, mety ampy iny. Ty aloha dia andana miantsena ndry aingana. Tsy lety. Verina avy andry makainy. Ananareo njato zany ny azo ty volanareo ty. Mbola ao anaty zay ny sachet. Ora kelikely ty a. Avelo ndre ty. Ahoana bebe? Ndalana ndry vidy sira ary ambony ery a. Ary ambony ery mpivarotra. Mandana angakangana fa sao dia masaka indray ilay laoka ao. Za ve ny andeha vidy sira? Fa izy indray ny vidy sira fa tsy ndry fa mandana angakangana e. Angakangana any. Fa misy inona? Tena kondrakondrana mihitsy angamba le raha matoby eo ry ka. Tsy haiko hoe
lazay mifampiasa angamba amintsika. Fa ahoana? Ka za ve le sy raha mandeha vidy sira sady zay ny ambony eny hono ery ambony ery. Tsy maninona zany e. Ndao hiaraka antsika. Dia mba sady mijerijery tanàna amin'izay. Tsy maintsy ho simba ty azany ty kiraro ty. Hitanao zany efa milaza aminao fa ankizy azo raha monina tsara ho reny ankizy reny fa ianao foana no be eritreritra eo e. Vao naniraka azy ary ateo dia hafahafa be mihitsy izy ve ho nirahana vidy sira? Sy mbola tsy zatra fotsiny ndre izy e. Taiza moa nahita azy nirahana vidy sira raha tsy taty fa hono ary Matilda. Zay mba manaona ihany azy ao Farakely zay e. Tao tsy mba andrenesana fesy vaovao mihitsy. Mety milamina mihitsy angambana izy matosy eny tsy niantso mihitsy ka. Tsara aloha zany hatreto fa mampiasa ny eritreritry sy ny saika zao hoe mba izy marina moa zany ray aman-dreny reto ankizy ato amintsika ato reto e. Ka io anie nefa nitenenako anao e. Vao mijery azy dia hafahafa rery ankizy reny. Ina hoa rehefa firy taona mipetrahana teto amin'ity tanàna ity za koa toraka izany tsy mahalala zay ray aman-dreny. Sa ianao mba efa nahita ny reny andalondalo ty ty? Raha ny marina zany sy ny hitsiny aleo tonga dia hoentina any amin'ny fokotany aloha reo dia soratana ny mikariny mba eny fa sao dia anahirana ka marina. Eto any mihitsy ka. Eto any sady manahirana eto koa. Madame C, dokotera, manao ahoana ianao? Salama. Manao Farakely ao? Inona vaovao? Farakely? Ie. Manao ahoana izy ao? Salama tsara ve? Salama izy ka. Fa tsy azoko. Inona mahatonga anao manontany an'izany? Mba fanontaniana tsotra anie ka. Vao manontany fotsiny ako. Angamo misy fahadisoka raha toa manontany an'izany? Sa manana amin'ny zavatra ataonareo nareo? Fa izay naninona? Treko? Sa? Zao dokotera ny asanao, mitsabo. Donc, aza midikiditra fiainako loatra. Mazava? Mazava. Dokotera ny asako. Mpitsabo. Ianao tokony mitsabo saina ihany koa. Izao teneko anao ry Madame CM. Mba mieritrereta sy mandinihy ianao fa fantatro daholo ny zavatra ataonao rehetrarehetra. Ary mba mitsatoka anao fotsiny ahako fa fantatro fa tsy any aminareo izany akory Farakely. Tena tsy miova mihitsy ianao. Aza miditra amin'ny fiainako loatra aho ah. Le verina any amin'ny hôpitaly mitsabo marary. Efa betsaka ny any izay. Sady nareo koa ngamba efa findran'ny aretina any amin'ny hôpitaly any. Madame Nicole, fa manino ianao? Tena marary be kiroa koa. Nangalao rano izy agny any. Kia, tsindry kely aky.
Osea! Sea! Lety e manina koa raha manapaka toromaso oatra izany tsy fahalalako manie izany e Atory ingany nakako andry mandana andrahoina sakafo ozy madama hoe ndana aloha mandeha dia avamy matorotoroko dia to dia natoritory aho aloha izy zany eritreretindry andro ny sakafo izany hoe madama reraka be sady nisy olona nanirikiry be koa tary atsena tary nandrarahiko an'izay olona manirikiry andreran'ny tanàny ty ndana andro fotsiny sakafo dia zay ka madama ve tsy tenena hoe fa mba hoe reraka be ho ahy le olona manina zao raha mba andrahoiny madama andrahoiny madama le sakafo zany le patron ry seheno e andana andrahoiny sakafo ataovy daholo ny couvert atao daholo ny zavatra rehetrarehetra ao an-dakozia mahazo matory tsara indrindra avy eo makainy nareo koa tsy mba azo ifampiresahana mihitsy za koa nge mba azo atao madama e